Nehemia 1:12. Nonona tany Jerosalema ny mpanapaka ny olona. Ary ny olona sisa dia nanao an-tsapaka ahatonga ny ampafolony onona any Jerosalema, tanàna masina. Fa ny 9 kosa dia any amin'ny tanàna hafa ihany. Ary nisaoran'ny olona ny lehilahy rehetra izay nanolo-tena onona any Jerosalema. Izao no mpitondra ny farim-piadidiana izay nonona tany Jerosalema. Fa ny tao an-tanàna ny Joda dia samy nonona tao amin'ny tany avy. Tao an-tanànany dia ny Israely, ny mpisorona, ny Levita, ny Netinima ary ny taranaky ny mpanompon'ny Solomona. Tany Jerosalema no nonenan'ny sasany tamin'ny taranaky Joda sy ny taranaky Benjamina. Ny avy tamin'ny taranaky Joda dia i Ataia, zanaky Ozia, zanaky Zakaria, zanaky Amaria, zanaky Sefatia, zanaky Mahalalila. Avy tamin'ny taranaky Fareza, i Maaseia, zanaky Baroka, zanaky Kolaoze, zanaky Azaia, zanaky Adaia, zanaky Joariba, zanaky Zakaria, zanak'ilay Silonita. Ny taranaky Fareza rehetra izay nonona tany Jerosalema dia lehilahy mahery 780. Izao no taranaky Benjamina: i Salo, zanaky Mesolama, zanaky Joeda, zanaky Pedaia, zanaky Kolaia, zanaky Maaseia, zanaky Tiela, zanaky Jesaia. Nanarakaraka azy i Gabay sy Salai 720. I Joela, zanaky Zikri no mpifehy azy, ary Joda, zanaky Senoa no lefiny teo amin'ny tanàna. Ny avy tamin'ny mpisorona dia i Jedaia, zanaky Joariba amin'ny Jakina, i Seraia, zanaky Ilkia, zanaky Mesolama, zanaky Zadoka, zanaky Meraiota, zanaky Ahitoba no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ny raharan'ireo izay mpanao ny raharaha tao an-trano dia 220. I Adaia, zanaky Jeroama, zanaky Pelalia, zanaky Amzi, zanaky Zakaria, zanaky Pasora, zanaky Malkia, mba amin'ny rahalainy izay samy lohan'ny fianakaviana dia 270. I Amasai, zanaky Azarela, zanaky Azai, zanaky Mesilemota, zanaky Mera, mba amin'ny rahalain'ireo dia lehilahy mahery 820. I Zabdiela, zanaky Agedomila no mpifehy azy. Ny avy tamin'ny Levita dia i Semaia, zanaky Asoba, zanaky Azrikama, zanaky Asabia, zanaky Boni, ary Sebatai sy Jozabada. Avy tamin'ny lehiben'ny Levita no tonian'ny raharaha teo ivelan'ny tranon'Andriamanitra: i Matania, zanaky Mika, zanaky Jabdi, zanaky Asafa no mpiventy-hira rehefa natao ny vavaka fisaorana. Ary Bakbokia no nanarakaraka teo amin'ny rahalainy. Izay vao i Abda, zanaky Samoa, zanaky Galala, zanaky Jedotona. Ny Levita rehetra tao an-tanàna masina dia 420. Ny mpiandry varavarana dia i Akoba sy Talmona mba amin'ny rahalainy izay niambina ny vavahady 270. Ny sisa tamin'ny Israely sy ny mpisorona
Ary ny Levita kosa dia tena tanàna rehetra any Joda, samy tao amin'ny zaran-taniny avy ihany. Ny Netinima kosa dia nonina tany Ofela, ary Zia sy Gispa no lehibeny. Ny mpifeny Levita tany Jerosalema amin'ny raharaha momba ny tranon'Andriamanitra dia i Ozia, zanaky Bani, zanaky Asabia, zanaky Matania, zanaky Mika, isan'ny mpihira, taranaky Asafa. Fa ny didin'ny mpanjaka ny amin'ireo mpihira ireo dia ny ahazony izay anjara tokony ho azy isan'andro. Ary Petaia, zanaky Mesezabela, isan'ny taranaky Zera, zanaky Joda, dia teo anelan'ny mpanjaka mba hitandrina ny raharaha rehetra ny amin'ny olona. Ny amin'ny vohitra Enatsa dia ny sasany tamin'ny taranaky Joda no nonina tany Kiriata Arba sy ny vohitra miankina aminy, tany Dibona sy ny vohitra miankina aminy, tany Jekabzela sy ny vohitra miankina aminy, tany Josoa, Molada, Bety Paleta, Azara Soala ary Bersheba sy ny vohitra miankina aminy, tany Ziklaga sy Mekona ary ny vohitra miankina aminy, tany Eni-Rimona, Zora, Jarmota, Zanoa, Adolama ary ny vohitra miankina aminy, tany Lakisy sy ny sahany, ary tany Azeka sy ny vohitra miankina aminy. Nonina hatrany Bersheba ka hatrany amin'ny lohasahan'ny Inoma izy. Ny taranaky Benjamina kosa no hatrany Geba ka hatrany Mikmasy, Aya, Betela ary ny vohitra miankina aminy, tany Anatota, Noba, Anania, Azora, Rama, Gitaima, Adida, Seboima, Nebalata, Loda, Ono, lohasahan'ny mpahay taozavatra. Nisy Levita izay isaina tokony Joda tao amin'ny Benjamina.